Hivavaka antsika ametraka amin'izao fotoana izao ampelantanan'i Jesosy satria azy izay rehetra ataontsika eto ho voninahitry ny anarany irery ihany. Hivavaka antsika Tompo rainay tsara indrindra any an-danitra ao, mbola mankalaza miteranao a Jesosy ao, anandratra avy ny anaranao foana raha mbola velonaina, ary ny tory sy anambara ny hatsaranao. Misandrata Tompo any amin'ny avo indrindra ny Andriamanitry n'izao rehetra izao. Mitenena amin'ny vahoaka ianao Jesosy ao, mitenena aminay tsirairay avy, vavony izay iainao anao indray, ampalalao anay izay tianao ambara, ary kasio Jesosy ao izay rehetra mbola ao anatiny Jesosy ao, tafiny fanay Manambady, izay rehetra mbola voafatotra, ianao no hanafaka Jesosy amin'ny alalan'izao video izao. Ka de misaotra dera laza voninahitra ho anao rery ihany hatramin'ny taloha indrindra ho mandrakizay. Saotra Jesosy ao. Amen. Alleluia. Ny fijoro vavolombelona ataoko eto dia nanafahany Tompo ahy tamin'ny fanahy Manambady. Tena maro tokoa zany tsika voafatotry n'io fanahy io. Maro tsika no tena pijaliny io Devoly io. Alleluia. Fa Jesosy vonina anafaka anao raha ohatra ka manaiky ianao anolo tena ho azy tanteraka. Ny joroko vavolombelona amintsika zany dia za zany tao anatiny fijangajangana be efa nijoroko vavolombelona teto ihany, tao anatin'izay aho, ary tao anatiny tokantranomaso zany hoe miaraka amin'olona maray trano nefa olona tsy vady, ary ihany koa le olona vadin'olona. Amen. Dia rehefa zao nangetahitan'i Jesosy ny ho afaka, nangetaheta hiala tanteraka amin'ny ratsy rehetra, teo le Devoly tena niseho ary niady tamiko. Tena hoe niady tamin'le Devoly mihitsy aho. Ovakitsika ny Jaona 5:9. Jaona 5:9 andininy 4:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Tenin'Andriamanitra fantatsika tsara. Jaona 5:9 andininy 4:30. Alleluia. Amin'ny anaran'i Jesosy. Koa raha ny zanaka no afaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo. Raha ny zanaka no manafaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo. Raha Jesosy no manafaka atsika, dia ho afaka tanteraka isika ry havana. Halleluia. Satria raha izy manomboka ny fiainantsika, izy ihany koa no mamarana ny rehetra. Halleluia. Amen. Halleluia. Tamin'io fotoana io zany, satria zany mbola tao anatin'ny tokantranomaso, raha antsika zany mbola ao anatiny fijangajangana, ao anatiny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia mbola ao anatin'ilay ananan'ny Devoly fahefana, mbola anatin'ilay ananan'ny Satana fahefana. Fa rehefa antsika manaiky tanteraka hiala amin'ny ratsy, tsy manana fahefana amintsika tsony izy ry havana. Halleluia. Io tenin'Andriamanitra izay nivakiako amintsika teo dia nioraisiko io tenin'Andriamanitra io no ny antsoko an Jesosy.
nitadiavako an Jesosy andro aman'alina satria tena niady tamin'ilay devoly mandritra ny enim-bolana. Tena nijaly aho nandritra ny enim-bolana nampijalian'io devoly aho. Isaky ny alina vao mikipy ny masoko tonga izy ireo. Ny sasany manakenda malemy aho eo mifandrina tena malemy tsy afaka mihetsika tsendren'izy ireo. Ny sasany manao firaisana amiko, ny sasany indraindray manepotra anahy, indraindray manakenda anahy. Jesosy eo vonjeo aho. Isaky ny hariva dia efa mitseky zany ny aiko. Efa manomboka zany rehefa tonga ny hariva dia efa tahotra foana. Nampitahotra mihitsy le devoly tonga foana isaky ny alina. Dia tsy natory tao am-pandriana intsony aho fa ambany. Tambany aho zany niantso an Jesosy nitady isaka hariva aho tsy niazo toron-tsony. Satria vao mikipy ny masoko iny izy ireo tonga. Vao mikipy ny masoko iny izy ireo tonga. Alleluia. Tena tsy ary fijaliana ry havana. Tena nitolona nitady an Jesosy a Jesosy aho. Afao amin'ity fanahy ty ahoana no afaka an'ity. Alleluia. Io ry havana nandeha hamonjika mpanompon'Andriamanitra. Ataony délivrance roana devoly. Raha tsika mbola miaroaro ao anaty fahotana, ao anatin'ny fanaon'izao tontolo izao miverina foana ilay devoly. Fa le izy fanapahan-kevitra anao mihitsy hiala tanteraka. Za tena nanaiky tanteraka hiala tamin'ny ratsy. Satria tao anatin'ny tokantranomaso dia nanaiky tanteraka hiala amin'ilay tokantranomaso. Fa tsy haiko amin'ny fomba ahoana fa nitady fonjy tany amin'ny Jesosy aho. Satria isan-kalina izy ireo tonga foana, isan-kariva tonga foana. Jesosy avonjeo aho. Fa teo amin'ny fanatrehan'ny Tompo foana tsy niala. Nitady an Jesosy foana aho. Non Jesosy fantatra ianao fa manafaka ahy. Fantatra ianao fa hanafaka ahy amin'ity devoly ty. Halleluia. Indray mandeha rehefa natory aho, hitako eo amin'ny tongotro ilay devoly, ny volony tsarakaraka. Dia ohatran'ireny manao croisé le bras ohatry zao ireny izy mijery anahy tsara. Amin'ny fomba fijery sady mitezitra. Dia za zany matory eo hitako izy fa za tsy afaka mihetsika. Eo izy mijery anahy. Dia malemy aho Jesosy aho vonjeo. Niantso anaran'i Jesosy aho première fois, niantso anaran'i Jesosy aho deuxième fois, niantso anaran'i Jesosy aho troisième. Iny izy vao nanitositra amin'izay. Zay ny farany nahitako azy tena niseho vatana tamiko. Tena niseho vatana. Ry havana mampatahotra zany. Halleluia. Taorian'izay aho. Ny lehilahy niaraka amiko nandeha. Ka izaho zany efa nokatra lalana ho Jesosy iny tena tsy nahafaly an'izy ireo. Dia tafala tamin'ilay tokantranomaso aho. Tafala tamin'ilay lehilahy aho. Dia tena hoe isaorako Jesosy satria tena tanteraka io teniny io rehefa tanterahantsika, rehefa raisitsika. Tena ampinoana nandresako an'io teny io. Hoe raha ny zanaka no manafaka dia ho afaka tokoa ianareo. Fa miafaka tamin'ilay tokantranomaso aho, afaka tamin'ny fitsangatsangana rehetra aho. Ry havana Jesosy manafaka Jesosy. Halleluia. Dia rehefa tafala aho niala amin'ilay lehilahy lasa, dia hifindra toerana hafa zany, hifindra trano. Tamin'ny voalohany aloha za dia sahala nalemilemy satria mbola atao ihany le fitiavana. Fa nangataka tamin'ny Tompo hoe esorato amiko ny fitiavana nin'olo iny Jesosy aho, soloy ny fitiavana aho. Nanomboka teo dia novainy Jesosy ny foko dia nanomboka ny raikitra pitia tamin'i Jesosy tanteraka aho.
Aleloia. Ndray andro raha nandeha hiasa zaho tamin'izay, andeha hiasa zaho rava niasa rehefa rava niasa aho nisy tôbily avy aorianako, nirifarefa be le tôbily avy any, zavatra tena hoe mitranga zany. Zaho zany anatiko efa anaty mitady trano hiala am'le toerana zay nisy anahy zany zay niarako tamin'ny lehilahy teo, zay hoe tokantrano maso zany, fa tena hoe hiala tanteraka amin'izany ao, zay nitondrany tompo anahy zany. Dia rehefa zaho raha va niasa tamin'indray andro zany, raha va niasa iny le tôbily nirifirifo avy any. Ry havana, io Devoly misy Devoly physique, misy ny Devoly hainao amin'ny nofo manafika, fa misy ihany koa izy tena fampiseho vatana. Tonga le tôbily tonga de nijanona teo anoloako. Inona ny tenin'le olona tao? Lehilahy izy, nijery anahy tsara izy, nijery anahy izy, ny teniny voalohany, ianao izy kristiana. Tena aveza olona tsy fantatro. Misy ny démon à personne ry havana. De izy hoe zeno aza kristiana. Fenao mahatonga anao manontany an'izany, izy sista manontany. Ay veo fanontaniany manaraka. Aminao izy misy trano. Hitantsika amin'izay za nefa tsy fantany. Zay nefa tsy mifankalala. Za tsy niteny anao hoe mitady trano. Fa izaho efa anaty mitady trano. Fa hitany Devoly le za hitady trano. Ry havana. Partout izy ireo. Mahalala mahita mivelam-pandrika ny fakapanahy. Fa tsika mila mitandrina zany, mila miambina foana, satria mamela velam-pandrika foana izy. Halleluja. Fatany ao fa ho afaka. Fa avy ay izay ny tôbily ny rifadrifatra eny. Inona ny antony anontaniana hoe kristiana? Ahoana ny alalany fa za mitady trano? Izy tamiko. Misy trano izy aminay ao, fa ianareo izy tsy andoha vola, mila na rovavo izy nareo miara mipetraka ao, tsy ampandoha vola fa zita manadio ny trano koa. De raha tena mangetaheta anao, izy mangetaheta ilainao le trano, hoe libre ho izy, tsy zavatra nahirana anareo, trano izy lixa, tio izy numéro. De izy anatiko any amin'ny anaran'i Jesosy velona avy Nazareta, anaran'i Jesosy Kristy velona avy Nazareta, raha tsy avy aminao Jesosy hoe foana, ary dorako amin'ny ranao aty numéro ty rehefa avy ao. De enao fa misaotra. Ry havana, lasa le tôbily niverina amin'ny lalana andehanana. Satria le lalana andehanako route nationale. Raha ohatra ka andeha lalakafa ny diany, tokony andeha aloha le tôbily, fa niverina amin'le nandehanany teo. Ahoana zany eritreretintsika amin'izany? Avy aiza iny lehilahy iny? Iraky ny Satana. Tonga de nipotepoteko le numéro. Avy eo zao niditra amin'le trano anankiray, trano azafady tsy trano fa fivarotana. Andeha vidy zavatra niditra amin'ny fivarotana anankiray. Vao niditra aho, madama indray nitako tao. De mandeha zaho mijery zavatra eo, de tonga de niteny le madama, enao izy mitady trano. Andro iray ihany reo raha ry havana, même jour, esprit Jezabel le anankiray. Enao izy mitady trano. Non, ma za tsy mitady trano. Izy fa misy trano izy ambany aminay ato. Andao izy fa toranao forcena tena hoe za nefa tsy niteny hoe mitady trano. Ahoana ry havana lalàna zao olona tonga ohatra hoe tonga olona
hidrandevy zavatra aminao tsisy resaka tsisy ina, ary koa tsy hoe mba ovako hoe miray tanindrazana fa tsy mpiray tanindrazana amiko. Halleluja. Le devoly de miriorio manodidina antsika foana, mitady halatsaka antsika. Satria zaho fa hitany fa ho afaka, fa nala mihitsy Jesosy, nanala fa anatin'ny tady trano. Za tsy niteny amireo olona reo, ndao izy de nentina ambany satria izy mivatra de ambany eo ndray. De zao ndray nataony le ray teo zany teny hoe tsy andovoly anao mipetraka amin'ny trano, fa ny olona avy any maimaimpona anao mipetraka amin'ny trano. Misy antony izy matao an'izay, teny an'izay. Le vehivavy koa nitenena fa afaka nareo ato fa ataonay ambany ny vidiny ny hofatrano, ataoko ambany ny hofantranao de anao manampinampy ahy fotsiny atao amin'ny varotra, de amindray atsoko anao manampy anao an-trano. Hitantsika le fandrika Satana. Anganao avelany andozany zavatra hoe hofantrano ambany zany, fa ho atsoina isa-minitra anao tsy anana fotoana ary tsy ho libra. Zandratra zany fandrika Satana, fandrika ny le devoly satria hitany eo fa efa ho afaka. Ao izy fa amenaino mora foana ho izy eo. De rehefa nijery an'le trano teo ambany de okeo fa miteny anareo raha mila trano. De nome numéro koa za. Me numéro. Fa nariko le numéro rehefa amin'ny anaran'i Jesosy rava amin'ny ran'i Jesosy. Izy ireo de fa miandry antsika foana manodidina antsika, fa antsika zany mila miambina. Halleluja. Ary tsy faly izy hoe ho afaka ty, tao fa fatotritsika eto foana, fatotritsika ty foana. Arakarahantsika tsy manana le fanahy masina manoro antsika. Fanahy masina de miteny mitandrema. Fandrika le izy. Avy eo zao toerana hafa nitondran'ny tompo ana, lavitra mihitsy an'le toerana. Tsy avy amin'ny tompo zany reo, fa le devoly mihitsy. Fa miditra amin'ny alalan'le olona izy. Le devoly mihitsy. Fatany eo fa mitady trano. Halleluja. Fa afaka tanteraka ry havana. Afaka. Taorian'izay, satria zao mbola tao anatin'ny fitafiana tsy mendrika, de mbola nanafika teny ihany izy. Fa rehefa niala tanteraka amin'ny fitafiana zao tontolo zao tsy nanana fahefana tamiko intsony izy. Halleluja. Niala tamin'ny lamaody, niala amin'ny maquillage, lokomena, pantalon, kiraro talon, niala amin'izany rehetrarehetra zany aho, tisazy, famboaram-bolo, mandeha manao volo, mandeha any amin'ny coiffure, niala amin'izany rehetrarehetra zany aho, de afaka tanteraka tamin'ny fanahy Manambady. Halleluja. Mila zany fiainana mandeha amin'ny fahamasinana no afaka antsika amin'ny fanahy Manambady. Amin'izay fotoana zay vao mandroky ianao de mandositra lavitra izy, satria manana fahefana anao androka azy, satria tsisy zavatra azo tsony ao aminao, afaka tanteraka ianao. Halleluja. Amen. Ka dia miraro antsika rehetra mba ny tompo hamangy antsika ihany koa, ary anafaka antsika ho an'izay rehetra mbola voafatotra ao anatin'izany, ary angetahita mafy ianao teny tajen'i Jesosy mba ho afahan'i Jesosy, satria fa kely sisa ny fotoana. Jesosy mila antsika ho masina. Ny fiangonana hiakatra, ny kristiana hiakatra de masina tanteraka ho azy. Ka raha ao anatin'izany ianao tafiny fanahy Manambady, mitadiavan'i Jesosy fa ho afahany koa ianao tahaka ny Nanafahany. Tadiavo izy tahaka ny tadiavako anazy teo. Fa nanafaka izy de afaka manafaka anao ihany koa. Ary maneke ny teniny, ekeo ny teniny, ekeo ny fandehanan'ny fahamasinana, fa ho hitanao fa ho afaka tanteraka ianao. De voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, ho azy hatramin'ny taona indrindra mandrakizay. Amen. Tahiny Jesosy daholo tompoko.